wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are. Somebody put your blessings together. Tavatana mafan susa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! He's worthy of the praise. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. We praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Glory, we praise your name. You are the King of kings and the Lord of lords. We praise somebody. Hallelujah. Glory, glory. Oh, you are the King of kings and the Lord of lords. We praise. One more time. Hallelujah.
Isaac. Hallelujah. Let somebody shout the loudest hallelujah. Michaly lufarak'izay mafy a. Amen. Amen. Please, you may be seated. Mahazo toerana tompoko. Put your wonderful hands together for the Lord. Mitava tanana mafy any tompo a. Praise God. Dia rain'Andriamanitra. Good news. Vaovao tsara. You want to hear the good news tonight? Tiandreo vaovao tsara ianao androany alina. Turn to somebody next to you, point one finger. Tondro le olona akaikinao. Tell him or her, Teneny izy hoe. tonight is your night. Teneny hoe alina anao ty alina ty. Congratulations. Ara-baina. Shake hands with your neighbor. Raiso tanana izy a. Again, put your hands together for the Lord. Dia avy eo mitiafa tanana ho an'ny tompo ianao. Praise the Lord. Dia raina ny tompo. God is in a hurry tonight. Efa maiky Andriamanitra androany alina. God is about to do a quick work in somebody's life. Hanao asa faingana amin'ny fiainan'ny olona rehetra izy. Amen. Raha ianao izay olo izay ka ny amenanao mafy indrindra. Please be reminded that tonight Ampatsiavintsika fa androany alina encounter night at Shiloh. ty ny alina feonana farany amin'ity Shilo amin'ity taona ity. Amen. Amen. And God always reserves the best. Andriamanitra manomana ny tsara indrindra foana amin'ny farany noho izany androany alina Night at Shiloh this. alina tsara indrindra ho anao amin'ity Shilo ty amin'ity taona ity. Not only that, Tsy izay ihany a. this year Shiloh is the 22nd Shiloh in the series. Ty Shilo ty zany Shilo faharoa amby roapolo a. 22. Roa amby roapolo faharoa amby roapolo amin'ny Shilo. Androany alina. God double for your trouble. Andriamanitra miavo roeny anao solon'ny korotana ny ainanao. This encounter night, Ty alina feonany ty a. encounter God. Iona amin'Andriamanitra ianao. Can I hear your loud amen? Afaka mandrena mainana mafinao ve? Therefore, Noho izany a. be full of expectation. Be Aka ianao full of feno fiandran-drano. Feno inona hoe?
Don't you ever forget Ary aza that dino a expectation is a spiritual fiandrandrana prophecy. de ohatrany hoe vokaram-panahy inona hoe Proverbs chapter 23 and voavolana telo amby roapolo andiny valo amby folo ny fiandrandrany marina tsy foanana Proverbs 24 and verse 14. voabolana efatra amby roapolo mbola averiny le izy Bible says it very clearly. mazava tsara lazainy baiboly Shall not be cut off. izy hoe tsy foanana ny fiandrandranao Tonight full of expectation. misy olona feno fiandrandrana velo eto hoe Therefore be full of what? akanao feno inona hoe Is it loud of what? feno inona It is a spiritual pregnancy. ohatrany vokaram-panahy io I'm sure you have seen a pregnant woman before. mino hoe efa nahita vehivavy be voky ianao Happens to her tsisy raha iny zavatra afany more than seeing the baby delivered. raha tsy hoe mahita zaza teraka izay ihany ny fantany mifantoka izy Tonight focus your eyes on androany ianao mifatony masonao amin'ny jesosy silo Jesus. It will tenany change your story. anovany tantaranao izy You've been hearing other people's testimonies before. nandre favolombelona ianao taloha manomboka androany a ny favolombelonao ho tafatoetra You will not only hear noise, you will tsy andre hear tabataba fotsiny ianao fa ny feoany andriamanitra tsy toy ny hoeninao voice will establish your own testimony. ary izay feo izay ampitoetra ny favolombelonao manokana Turn from Shiloh this year. misy olona verina ty asilo amin'ity taony ty a More than a dia conqueror. tena hoe manoatra no ny mpandresy If you are the one, let your amen show it. raha ianao izay aseho tsara amin'ny ameninanao Lift up your right hand to God and asandrato ny tany ankavanana "This is my night." tena hoe alinako ty alina ty Say like you believe it tonight. atao ohatry ny tena mino tsara ianao hoe alinako ty alina ty The loudest you can tonight. farak'izay mafy izay vitanao alinako ty alina ty Shout it loud and believe in it. manaova amenina mafy tsara sady mino As you have declared it, so araky ny nambaranao azy izay tokoa ny tanteraka ao anao you are welcome. tonga soa ianao Put your wonderful hands together. mitava tanina mafy an'ny tompo Shiloh 2021 silo raiky amby roapolo sy arivo and more than conquerors, manoatra noho ny mpandresy it's testimony time. fotoana ny vavolombelona A total of 30 testimonies were taken tonight. Celebrate Jesus for that. telopolo ny vavolombelona voaray zany androany akala zao jesosy a But we'll be sharing 7. fanaky fito ano Please zaraina come forward quickly as you hear your name. Ayo, Bowofade, Sister Ayo, Bowofade, Juliet Beatrice, Blessing Samson, Mr. and Mrs. Justus, Deacon and Deaconess Francis Chidweke, LFC Township, Port Harcourt, Dr. Ereko Sima, Susan, Dumebi Adebisi. Please, you hear your name, come forward quickly. Dumebi Adebisi, Dr. Ereko Sima, Susan, Deacon and Deaconess Francis Chidoku, LFC Township, Port Harcourt, Mr. and Mrs. Justus, Blessing Samson, Juliet Beatrice, and Ayo Bowofade. Please come forward quickly to share your testimony. Are you celebrating Jesus? akala zao jesosy a Praise God. dia rain'andriamanitra I want to thank God for what God has. My Te name is sot- Juliet Beatrice. I want to thank God for dia what sotra God has done n'andriamanitra ny in my amin'izay life. nataony tamin'ny fiainako For a the past 12 years I've been Roa ambin'ny bleeding folo through taona arrows. dia mivoaka raha foana izy a mivalan-dra nakany amin'ny hopitaly fa tsisy ninona azo atao natao fitiliana fa hoe misy zavatra tsy mety tsara aho tsy afaka miteraka izy ny mamako hoe raha tena izy ny mamako a dia izy koa miteraka dia tsy nandeha tany am-piangonana nitady teto fiangonana fa tsy nety sitrana tonga tao an-trano ny mpiray vodirindrina amiko hoe ndao hoany asilo hoe za tsy hoany ho avy ianao dia nanaiky azy hoe hiaraka izy hoe tsy taky ny dirinao ny voanao
note. I Sana no manana forgot drugs, akanjo. but I've been under drugs for 12 years. dia adino fanafody nefa nina mpanafody 12 taona On Sunday here, rehefa tonga I was teto still alahady healing up till yesterday. mbola nisy rano andeha hatramin'ny So, omaly I go to healing. Satria andeha ho any amin'le resaka fanasitranana She's going to break in barrier courses. dia andeha hanapotika anozana sy ny sakana dia nino a hoe zay ny tantarako nivavaka dia nomena ositra dia natoto ambava le ositra vao natoto ala izy a ohatry nisy zavatra netsika atao anaty kibo hatramin'ny malika hatramin'izao a tsisy an'le rano andeha tsony 12 years issue of blood. rano andeha nandritry ny 12 taona tsatra 12 years issue of blood ceased on this mountain. Celebrate Jesus. Celebrate. kalazao jesosy a Shiloh 2021. silo raiky amby-roapolo sora io vao Our names are Mr. and Mrs. Justus. We have come to return the glory to tonga the izay God of verina Shiloh. ame voninahitra ny andriamanitra silo a We were challenged in the area of childbearing for 7 years. fito taona zay na naolana tsy nahazo zaza tao anatin'ny fito taonany And IVF. na andramana daholo a fa tsisy nahomby Last year, Shiloh 2020, I was Tam watching Shiloh tam online from the 2020. nation of South Korea. dia tany Corée du Sud naraka en ligne How Papa said 3 times, nandre "At papa the end of nyteny ny telo every hoe 7 years, thou shalt make a release." izay isaky ny fito taona dia isy fanafana It was as if something was fired into me. ohatry nisy zavatra andehatra taty amiko na tao atsofoko tao December made it 7 years we got hoe amin'ny married. desambra fito taona ny fadinay I went and downloaded all the messages dia nytelechargeko daholo ny toritely sy ny vavolombelona rehetra 2010 to ka hatramin'ny 2010 ka hatramin'ny 2019 dia nenoko reny dia nangataka tamin'andriamanitra to my city of refuge. So hoe aho no tokony hiverina any amin'ny tanàna fialofako aho dia miverina taty Nigeria we camped with the Lord. dia ny tombo niaraka tamin'ny tompo I begin to demand that the no Lord mika nangataka should tamin'ny tompo hoe make his plan and purpose in the area of childbearing to hoe ny come amin'ny to pass. ateraky ny kibo ataovy tanteraka Our year of laughter. izay 2021 taona fimezana ho atsika To say, God, thank you because voninahitran'andriamanitra tonga izay teny isotra azy a to pass in our life. ny teny mpanompoana tanteraka tamin'ny fiainanay Yes, barrenness terminated. fambana fito taona ny tsahatra Celebrate Jesus. Celebrate Ka lazao Jesus Jesosy, a. tonight. Praise the Lord. dia raina ny tompo a We are Deacon and Deaconess Francis Cheduku. We are here to return the glory tonga to izay God. ame voninahitra n'andriamanitra 16 years of nipotehany ihany famombana enina ambe folo taona tao anatin'ny fanambadianay We got married precisely on the 19th of February 2005. 19 février 2005 ny vady izy Mission in 2007. dia 2007 indray tato amin'ny tiraka ity dia nino n'andriamanitra foana hoe Kilo on ground since hoe oa hatramin'izay nakaty asilo foana ny vady happened. We tamin'ny 2020 nefa tsy nitranga dia niarak'izay nakaty the face of God. dia nahita ny tavan'andriamanitra dia niseho andriamanitra tamin'ny andro voalohany a When Mama came in, rehefa she niteny said, mpama hoe "What's on ground?" satria eto ianao Wait your testimony. miverinao miaraka amin'ny vavolombelonao We waited as if nothing was dia going 2020 ny andro zay vao tsy mbola tsitsy nitranga to return. dia hiveriny izay ampatsiaro an'andriamanitra ny amin'ny fanekeny tonga teto ny vadiko dia nanana fionana Where Papa saw us, indray aly papa ny teny called by name Joy. dia niantsonary hoe Rewarded for this your service. hoe ianao mila manoty fivoriny ity dia nitsofony rano To leave. She rehefa said, hialy izy I need one hoe thing. papa zavatra ray ny ilaiko hoe inona We are still waiting. hoe mbola miandry aho ny zaza magagako Angry in the spirit. dia tezitra tao amin'ny fanahy izy Abraham. hoy izay tamin'ny abrahama Month and 3 months later. dia telo vona tao aoriana izy I've never taken him before. dia tao aoriana n'iny a IVF became pregnant bevoka ihany ny vadiny avy eo a of November tamin'ny 16 novambra 21. 2021 teo a Praise God. Deborah. teraka ny zanany vavy a Deborah ny anarany Jericho. We are here to pay our vows. 16 years. famombana enina ambe folo taona potika Give Jesus a shout. mikamafo an Jesosy Shiloh 2021. silo raiky amby roapolo sy roa arivo 2021. My name is Dumebi Adebisi. I have come to return all glory tonga to me God of voninahitra Shiloh. rehetra ny andriamanitra silo a Last year, 2020, tamin'ny eritaona I've been believing God for mino an'andriamanitra marital breakthrough. ny amin'ny fahombiazana dia tamin'ny juillet from this Shiloh ground, dia nakasa fasika teto amin'ny tany teto a-Canalande a dia nafafiko tao amin'ny trano ny dadanay le fasika tato a dia nambarako hoe fanafana amin'ny fahatarany fanambadiana
dia nivavaka sy nifahadianana 5 andro 12 noon and every 12 midnight. isaky 12 alina 12 atoandro mivavaka tamin'ny andro farany a 05 morning, my husband now sent me a text to say, dia nandefa message le vadiko hoe against you because we have been zaho izy tsy manana olana aminao a and I said, God, I thank you because this dia is what I Andriamanitra asked for satria izay tokoa no nangatahako taminao a exercise. And then in Shiloh 2020, Papa declared tamin'ny Silo 2020 prophecies that I nisy faminana anankitelo a ny raisiko it was a season of release and fampitoana fanafana sy ny fampahoriana fanambadiana rehetra dia afaka ianao for everyone that was going to be a partaker of the Yes. church building. sy mandra anjara manangana amin'ny fiangonana 21, tonga anao amin'ny Silo 2021 avy any amin'ny tranonao any amin'ny tokantranonao partook of that building for the church. raha manana an'le fananganana fiangonana koa ianao dia ho tompo-trano ianao miverina eto men'Andriamanitra tany atany Lagos 2020 a dia nahazo vady bogosy be aho izy ny tamin'ny 2020 verina ho an'Andriamanitra ny voninahitra Yes, marital siege destroyed. fampahoriana mpanambadiana fahatarana 12 taona potika Your name. Shiloh 2021. Silo 2020 My names are Ayo Bowafade. I want to thank God of this. dia isotro an'Andriamanitra ty raky ty a izay mahatoky loatra ka tsy mety raraka For 5 years. 5 taona nikatso tamin'ny asako a ohatry hoe tsisy lalakivoahana First career specialized class at Shiloh. dia nanatrika an'le kilasy manokana ho an'ny fandrarana He said, dia hoy izy ny pasteur Davida hoe study help hoy izay menara manampy anao azona fahazavana the issue. dia tonga anao anapaka amin'iny dia azoko le teny ny ala tao a dia niteny fanamasina hoe fidano le entana le boky le hoe hery mpampitsimbadiky ny teny Where I lodged, my sister bought the book. dia vidin'ny rarovavy koa le boky ho fanomezana ho aho dia gaga tao amin'ny fanahiko mivakiko le boky a Before. dia izao ohatra mbola tsy hitako 95, I caught my word from Then now. Psalm 75. dia nahazo teny atao amin'ny salamo 75 From the east, tsy avany avaratra na avany atsimo izy ny fisandratana but God fa avy amin'Andriamanitra izay mpitsara izay manandratra indray ary mampetry ny ray dia tezitra tao amin'ny fanahy dia mipetraka ny alina ray manontolo namaky an'il'izy He said, for the Who's lady that Papa has we? the issue of desire Who's your to be fifth? promoted. le vehivavy te hisondrotra Meditation, God amin'ny wrote- fisaintsainana dia niteny Andriamanitra If he wrote 10 commandments with his hand, he must have a pen. raha ohatra hoe manoatra didy folo izy dia tsy maintsy nisy tanany stylo teny an-tanany The lady's paperwork. dia afantatra Andriamanitra azy ny taratasy ny olona io dia netsika amin'ny finoko According to my confession. dia nambarako ilay izy isa maraina God has a pen. hoe manana stylo Andriamanitra Then his pen is Ra- infinitely taratasy ny afaka manoratra an'le izy afaka tonga n'aiza n'aiza ameny rehetra rehetra izay mila fenoana I said, God, it's time. Go. dia Andriamanitra ho fotoana zany dana mba fenoy amin'izay le taratasy fisondrotako a I was indro tonga le fisondrotana 2 months backdated and different areas paid. dia miaraka amin'ny roa volana ariere a tonga izy sotra ny amin'ny famindram-pony sy ny fatokiny 7 years career stagnation. fikatsoana amin'ny asa 7 taona apotika Wait. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Akalazao Jesosy a Shiloh. Walk. Blessing and Oluwako Samson. I come to return all the glory tonga to Almighty mivoninahitra ny God. Andriamanitra tsy toa That was last 2 years. roa taona lasa zay 8 years marriage. And last 2 years, Valo taona. I attended Shiloh that I told God, please, nanatrika if you sila hoe return my Andriamanitra marriage, raha verinao I'm amin'ny loany ny going to fanambadiako a worship you dia hivavaka ahy ekoaka aminao tanteraka apadikina dia tao anatin'ny nofy a hoy zay Andriamanitra hoe ataovy aloha ny asako dia averiko amin'ny loany tsy te handeha hamonjy an'le programme 40e anniversaire dia aleo ary hanaraka an'ity programme ty rehefa avy eo a tao anatin'ny nofy hoe mandehana ianao mitory filazantsara dia averiko amin'ny loany tokantranonao dia nataoko le izy a tany amin'ny toerana misy a dia isotra an'Andriamanitra 7 taona potika le fanambadiana verina amin'ny loany tamin'ity taona ity Marital restoration. famerenina amin'ny loany ny fanambadiana Of separation. saraka 7 taona dia miverina amin'ny loany Praise the Lord. dia raina ny tompo My a name is Dr. Erekosima Susan. I've come to thank God tonga for isotra breaking an'Andriamanitra financial stagnation in my life. mpitiany fikatsoana rabola tamin'ny fiainako amin'ny madokotera tamin'ny heritaona nanompo tamin'ny Gilead aho rehefa nitory ny pasteur hoe fanompoana eno eo rehefa ndresaka hoe sorona silo tompo ty volo ty mbola tsy ao amin'ny compteko ndanaka atao fotsiny
dia avy eo nijereko ny telefona satria toko avy reo ny fanatitra sacrifice had been doubled. It was doubled with a 10%. dia natao 10% mihoatra le sorona The silo Lord said, give me everything and the 10%. toy izy Andriamanitra hoe meo anany izy rehetra zay ny ambiny arany 10%, and then the meko ny zava-drehetra foundation broke open. potika teo le fikatsoana rabola I got a scholarship naisy for my fitombona master's degree. nahazo borsa ho amin'ny master Scholarship as a scholar. I came out number 1 in Africa, number dia zaho voalohany teto Afrika izy faharoa maneran-tany tsy vitan'izay salary increase of ny fitombona ny karama my hospital before. izay mbola tsy nitranga taloha mihitsiny trano dadanay efa roa amby 30 taona tsy vita embolana dia vita dia tsy vitan'izay meny borsa hafa ndray aho mbola tsy izay ihany zao ny ampafolokareko 7 chiffre ozy ampisaora Jesosy Tonight, androany alina God of Shiloh le Andriamanitra Silo will at work. mbola miasa Visit you in this amangy anao izy amin'ny alina feonany ty amin'ny anarany Jesosy to take us further in this encounter. androsotsika amin'ny alina feonany ty Please put your hands together. mitavatana as we welcome mafy the Shiloh Mass Choir. raha tsika ny koralina ny Silo Hallelujah. Hallelujah. You are the creator of the universe, and there is nothing you cannot do. Creator of the universe. What can't you do? What can't you do? What can't you do? What can't you do? We call him name above every other name. Name above every other name. What can't you change? What can't you change? Nothing, absolute nothing. What can't you change? I love to call him Master of the universe. Master of the universe. What can't you say? What can't you say? Nothing too heavy for your mind. What can't you say? Thank you, Jesus. Nothing you cannot turn around. You are able, God. The great and mighty God. I put my trust in you. You are able, God. We trust you, Jesus. Somebody declare you are able. Thank you, Lord. Right now, who does
once has he spoken, twice have I heard that all power belongs to God. All power. He's in your hands, oh God. And with you, Jesus, nothing, nothing. And this is my confidence that anytime I call on your name, this is my confidence. Whoa! That when we call on you, somebody with a sound, what you cannot fix, what you cannot do, what you cannot know, does not exist. Yeah, what you cannot fix, what you cannot do, and then what you cannot hold. Come on, somebody, express your confidence. What you cannot fix, what you cannot do, ooh, what you cannot hold. Yeah, what you cannot fix, yeah, what you cannot do. I know the what you cannot solve. Is somebody ready? On it. Waymaker, waymaker, say. Waymaker, miracle worker, covenant keeper, light in the darkness. My God, with a shout of victory. Waymaker, miracle. He can make a way where there is no way. He can open it. My God. Whoa. Waymaker, waymaker, hey. Covenant keeper. Hey. My God. We declare that God is who you are. Jesus, and that is who you are. Jesus, and that is who you are. 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 Hey. Waymaker, waymaker, say. Waymaker, miracle worker, covenant keeper, light in the darkness. My God, you are Jesus. You are Jesus. Waymaker. Hallelujah. Shiloh 2021. Silo raika amby roapolo sy roa arivo More than a conqueror. manoatra noho ny mpandresy. Amen. Amen. Shall we put our hands together for the Lord and please Tiava tanana mafy ny tompo dia mahazo toerana on behalf of God's servants? amin'ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra. You to Shiloh 2021. Miarabanao tonga soa amin'ny ty alina fankalazana amin'ny silo raika amby roapolo sy roa arivo ty a. In this celebration night, Any rehetrarehetra atao amin'ity fankalazana ty a alohan'ny faran'ity silo ty a. miracle to celebrate for Men'Andriamanitra fahagagana ianao ankalazaina mandrakizay. tonight. Androany alina ary a Celebration is beginning. manomboka ny fankalazana We'll be calling dia atsotsika no miracle children to come up. zaza magaga tata silo a. Hold on. Zay ny antsoina zao a. Listen to this instruction. Dia noho tsara ny toromarika. The people coming out are people Ny olona mivoaka zao a. their hand Eny an-tanany le zaza nangatahany taty asilo fa tsy le zaza vao avy. that has called Le fanaty efa is tonga. the one to be celebrated. Reny no ankalazaina zao. Reo izay zaza azo taty asilo. Joining them Dia miaraka aminy a. is also Shiloh miracle marriage. Dia fanambadiana magaga azo tato asilo. Nangataka fanambadiana tato asilo a. Dia fanitranga le fanambadiana zay. Because the two sets are Ten. coming out together. Satria miara mivoaka zany na le nahazo zaza magaga sy nahazo vady magaga. Listen to instruction. Meno tsara aloha toromarika. When you are not called, otherwise you won't get anything out of it. Aza manantona raha tsy natsony ianao fa manjary tsy mahazo ninina mety tezitra ny anjely. Altar here. Feno anjely manodidina eto zao. Hallelujah.
Haleluya. So, Noho izany a Shiloh miracle children. The zaza mahagaga azo taty Silo zany a children zaza mahagaga from the Lord. azo avy amin'ny tompo le izy. So, God of Shiloh, Dia Andriamanitra Silo ihany koa the marriage maker. ny mpanao fanambadiana mpanamboatra fanambadiana. Vital miracle of Shiloh. Ireo fangagana roa lehibe atao Silo ireo ankalazantsika zao a. Minister, they are coming up very fast from everywhere. Manangataka zaza taty Silo anao dia nahazo a dia makane sery aloha mankalaza an'Andriamanitra. Raha ohatra koa ianao nin'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana tanteraka le fanambadiana nangatanao taty Silo izy dia nitranga izy a efa manambady ianao zao makane sery aloha. Manaova orakora mpifaliana fa mendrika izy a. Haleluya. Dorentsika mpanompon'Andriamanitra itsodrana an'ireto zaza reto a sy ireo any fanambadiana vao natsangana. Tia fahatanana mafy ho an'i Jesosy a. Teoka hifandray amin'ny finoana trany ianao. Teaka tanana ho an'i Jesosy ve ianao e? Hallelujah. Haleluya. Father, Raio,
Please join me and let's lift up our hands asanato ny tananao dia tosika hiaraka dia merina voninahitra ho an'Andriamanitra for this amazing distribution of children. ny amreto zanaka mahagaga maro be reto Amazing marriages. ny amreto fanambadiana mahagaga be reto Glory to him, every one of us. aferenao amin'ny voninahitra tsika rehetra Glory to our God. andao tsika hanaiky merina voninahitra amin'ny Andriamantsika izy ny tao ambadika ny zavatra miseho rehetra He's surprising us every day. ataony gaga tsika isan'andro a Only he can do. izy iray afaka manao an'izao Wiping away tears from off our faces. izy ny namafany ramaso tamin'ny tavantsika rehetra Thank you, Jesus. The glory. sotra Jesosy a ho anao rery any ny voninahitra rehetra Take all the praise. raiso ho fiderana rehetra Take all the glory. raiso ho voninahitra Thank you, Jesus. sotra Jesosy a Thank you for safe deliveries. misotra fa teraka tsara tsy nisy olana Conceptions misotra ny avoaka mahagaga at your set time. amin'izao fotoana izao Thank you for these miracle marriages. misotra ny amin'reto fanambadiana mahagaga reto Receive our thanks raiso ho fisaoranay in the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Whatever the Lord does shall be forever. ninona nataon'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay These miracles shall be forever joy in your life. tia fahagagany tia dia teraka fifaliana mandrakizay amin'ny fiainanareo No one shall weep over any of these children. tsisy hitomany amin'ny alalan'reto zaza reto They came from the God of perfection. satria izy tonga avy amin'ny Andriamanitra mifantaterahana They will enjoy perfect health, dia hifaly a fahasalamana tanteraka mind. salama saina tsara They will love God all through their life. ho tian'Andriamanitra zareo amin'ny androm-piainany rehetra They will be great in your lifetime. ho lehibe izy amin'ny androm-piainany rehetra Your thanksgiving will never end on them. ny fisaoranao dia tsy tsahatra mandrakizay noho ny amin'izareo The devil shall not succeed to swallow up any of them. ny devoly a tsy hitelona anazy ireo In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy These miracle marriages are blessed. fotsy koa amin'ny fanambadiana mahagaga No devil or his agents will succeed to separate you. tsisy devoly aomby a ka tonga ny olon'ireo hisaraka Separation and divorce will never be known in this marriage. fisarana sy divorce dia tsy ho fantatra anatin'reto fanambadiany reto In the winners world worldwide, ho antsika fianakavibe mpandresa maneran-tany no separation, tsy hahafantatra an'izany fisaran'izany any isika marital frustrations, ho sahirana amin'ny fanambadiana tsy alalan'izany isika threats of divorce, hoe a hisaram-panambady zany tsy alalan'izany itsika amin'ny anaran'i Jesosy and so shall it be. ary zay tokoa no tanteraka All the ones that picked their miracle children last night, you are returning with them like this. nizaniza any nandray ny zana mahagaga tamin'ny ala dia ivery ianao amin'ny heritaona ohatr'izao All the ones that celebrated their Thanksgiving service for marriages, miracle marriages, nizaniza nankalazan'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana mahagaga dia hivoaka ohatr'izao koa ianao hisaotra an'Andriamanitra they have all over the world where these children are brought forth. ka naizaniza maneran-tany nitondrana an'ireto zaza reto And is released upon them. dia alefa amin'izareo koa zany fitahiny izany Where these marriages are brought forth, naizaniza hitondrana an'ireto fanambadiany reto to experience the same order of blessing. dia tsapa fitahina koa reo fanambadiany ireo Shall it be. ary zay tokoa no tanteraka The glory le voninahitra to Jesus. dia any Jesosy irery ihany All of it, ny rehetra bit of it. sy ny zavatra ho avy rehetra ary maro be ny anaraka an'izany ary maro be ny anaraka an'izany This will not be the last child for you. ary tia ny zaza kely indrindra zay ho anananao Gave Hannah a first miracle child. ny men'Andriamanitra ny ana ny zana mahagaga voalohany Second, faharoa nanaraka fahatelo faefatra he asked for a man child. nangataka zazakalahy izy nanaiky an'Andriamanitra izy dia Andriamanitra mbola nanampy zay tokoa ny toe-javatra iainanao In the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Congratulations. arapaina sady Congratulations. arapaina Congratulations. arapaina Now, let's give him praise. ndao tsika hiteran'Andriamanitra Back to your seat. dia sady mandeha miveriny amin'ny toeranao halleloja Everybody look, see what the Lord has done for me. Come on. Everybody look, see what the Lord has done for me. Everybody look, see what the Lord has done for me. Everybody look, see what the Lord has done for me. He has done it. See, I asked for child. I asked for child.
Thank you, Jesus. Sora Jesosy a Please be seated. mazoto toerana azafady Shall not depart from your habitation. tsy ala amin'ny fitoeranao a ny hira sy ny fiderana At this moment, amin'izao fotoana izao in the celebration night of amin'izao alina fankalazana amin'ny tisiloka amby roapolo sy roa arivo ty a time for us to bless the nations of the heart. dia fotoana izao itsofana rano a firenena maneran-tany 48 nations. 48 ny a ny firenena This time, amin'izao fotoana izao the night celebration, amin'ny ty ala fankalazana ty a 48 nations physically 48 a zany ny firenena misolo tena any amin'ny zareo a amin'izao oro zao amin'izao fotoana izao 47 verse 3. salamo a He shall subdue 47 the 3 nations or the people ary ampanekena izy izy ny olona and the eo anaty atsika nations under. ary ny firenena eo ambany tongotsika This is another version of Joshua chapter 18. Joshua The 18 land is subdued before them. nampanekena teo alohana izy izy ny tany Subdue the people under us. ampanekena alohantsika ny olona These nations are being represented at this altar tonight. rehefa misolo tena teo amin'ny ty alitary ty ny firenena rehetra Us in these nations of the heart shall be subdued. ny rehetra ratsy amin'ny firenena hatramanera-tany a dia horesena All the nations that are represented here ka amin'izao fotoana izao ny firenena rehetra izay misolo tena any a to the altar mandia mandroso makeny amin'ny alitara lead us in celebration song. dia ny korala mitarika amin'ny raha fankalazana misaotra Jesosy a Let there be spread across the altar from one end to the other. Choir, sing your song. Let's celebrate together. Tambira Jehovah, ha! Tambira Jehovah, hey! Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira, 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 Tambira Jehovah. Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Yelele, 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 hey, yelele, 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 yelele. Tambira Jehovah, Tambira, 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 Tambira Jehovah, yeah, 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 Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, 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 Makume. Yes, sir. Yahweh, 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 hey Makume. Ha. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, 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 Makume. Yahweh, 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 hey Makume. For what the Lord has done, hey Makume. Yes, sir. We've seen your mighty act in our midst, hey Makume. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey, hallelujah. Hallelujah. haleluya Thank you, Lord Jesus. misaotra tompo Jesosy a Will those of us at the back in the direction of my hand, if you can spread this way to the left, so you can get closer to the altar, please. Those of us at the back this way, please, you can come to the left side of the altar. Shall we receive God's servant? ndaretsika mimpanompon'Andriamanitra
as he blesses itsotrano a of the heart. ny firenena rehetra maneran-tany All the representatives here. ho an'izay a manana soloteny eto. Amen. Amen. Prophets Mpaminany are sent as God's agents tena lefa irak'Andriamanitra to plant and to amboly sy anangana. we use these nations present here Ampiasaintsika amin'ny firenena izay a eto temboka kasika amin'ny firenena rehetra maneran-tany. whatever the enemy may have broken down Ninona mpity amin'ny fahavalo of this nation, tamin'reto firenena reto they are restored tonight. dia averina amin'ilony zany androany alina. Jeremiah chapter 1 and verse 10. Jeremia 1:10. There are prophets sent to families, there are prophets sent. Misy mpaminana lefa amin'ny fianakaviana A city, there are prophets. dia misy mpaminana nalefa ho ana tanàna dia misy mpaminana nalefa ho amin'ny firenena. Can't manufacture it, it has to be sent. Tsy afaka amboarina lizy fa Andriamanitra no mandefa anazy. Andriamanitra no nandefa anazy. Now, Zao arany. see, Jereo I have this day set thee ary over the indro nations nanendry anao ho amin'ny firenena rehetra sy amin'ny fanjakana to root out every work of the devil, mba hanapotika ny asan'ny devoly rehetra, to pull down every installations of principalities and powers, anjera sy andrava ny asa ratsy rehetra and to destroy sy what the hamotika enemy is building, ninona tsanga amin'ny fahavalo to throw them down, sy then hanapotika an'izany dia avy eo a anangana to plant. sy amboly. Every activity of the devil Ny asan'ny devoly rehetra any nation of the earth today, amin'ny firenena tra maneran-tany androany prophets sent amin'ny to mampaminany na lefa ho amin'ny firenena ho ahy pull down. dia ny tiako araraka izany. Every machination of discomfort, Ninona tsy mampahazo aina, turbulence korotana by the devil ataon'ny devoly and his agents sy ny irakany in any nation, amin'ny firenena rehetra I decree them pull down, ambarako a menjery zany and I command the destruction ary ambarako fampitehana activities of ny asa ny devoly rehetra whose mission is to steal, to sy kill, angalatra destroy, amono ary andringana to be destroyed today. ho potika izany androany alina. I now decree Ambarako manomboka izao the blessings ny of fitahina building. fananganana. He said we shall be called repairers of the bridge, Ho antsoina izy hoe mpanangana indray restorers of the path to walk in. ary mpamerina amin'ilona ny zavatra efa lasa. Decree that as Noho izany ambarako rehefa mandeha ianao believers around the world today to your various nations, sy mipindro rehetra maneran-tany any amin'ny firenenao, ambarako listed among the repairers of the bridge anisany mpanamboatra an'ilay tetezana efa rava indray ianao and the restorers of paths to walk in. ary mpamerina amin'ilony ireo zavatra efa rava efa ela. There's a spirit of fear Misy fanantahotra world over time. sy mamotika an'izao tontolo izao. Cast that spirit of fear out. Noho izany roasiko mivoaka izany fanantahotra izany Every nation miala amin'ny firenena rehetra in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Now, everybody pray in the spirit. Zao ary manomboana vavany fanahy Now that spirit of fear dia roasa amin'ny fanantahotra izany and bondage izay niazona namatotra amin'ny firenena rehetra sy namatotra firenena amin'ny coronavirus amin'ny vary ao amin'ny coronavirus amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavahinao amin'ny fanahy zao, mivavahinao amin'ny fanahy zao, fear is cast out. roasana izany fanantahotra izany, Dealt with maty izany fanantahotra izany. nations of the earth. Andro vaovao amin'ny firenena maneran-tany zao, For the nations of the earth. andro vaovao amin'ny firenena maneran-tany zao, Nations of the earth. andro vaovao amin'ny firenena rehetra maneran-tany, The nations of the andro vaovao amin'ny firenena rehetra maneran-tany, For the andro vaovao ho amin'ny mponina rehetra maneran-tany. Tsy tanina amin'ny firenetsika, afana amin'ny firenetsika. Shag, Aketekete, Brokiano Zazizde, Emala Krenio, Eshi Sharada, Brakene Krodi, Sharedo, Mekantoni Balatose. So shall it be. Zay tokoa no tanteraka In the name of Jesus, amin'ny anaran'i Jesosy. the nations Ny firenena rehetra are declared dia ambara planted and established. ambolena ary tafatoetra.
I declare ambarako heaven's prosperity mifanambinany lanitra in every nation. anomboka iteny amin'ny firenena rehetra. Whatever coronavirus may have destroyed, ninona mety mipitiany coronavirus it invaded human minds. hatramin'izay nidirany tao amin'ny sain'ny olona ambarako True restoration right now. famerenana amin'ny lohan'ny tanteraka manomboka izao In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you, Father. Misaotra ray a Blessed be your name. isaorana eny anaranao. Let your peace reign across the nation. Oka ny fiadananao anjaka amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Let your peace reign across the nation. Oka ny fiadananao anjaka amin'ny firenena rehetra maneran-tany. The way against hunger and poverty. Toero ny anohanana sy ny fahantrana amin'ny firenena rehetra. Isaorana eny anaranao. All of you on ground. Tsika rehetra zay eto foatsodrano ny tongotrareo. On ground across the nations of the earth. Sy amin'ny firenena rehetra maneran-tany foatsodrano ny tongotrareo. You never suffer what the world around you suffers. Tsy hijaly zavatra hijaliny manodidina anao ane ianao. I speak that to the lives of all believers around the world. Teneniko izany eo amin'ny mpino rehetra maneran-tany. Misaotra Jesosy a. To you be all the glory. Ho anao rery ihany ny voninahitra rehetra. Come on, give the Lord a big hand of Tia praise. fa tanana mafy ho an'Andriamanitra. We give you all the praise. Hey Yahweh, we bless you for this nation. Hey Yahweh, come on, man. Hey Yahweh, come on, Yahweh, yes, sir. Come on, Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, come on, man. Yahweh, come on, man. For what the Lord has done for this nation, for what the Lord is doing, we bless you for all these nations, yes, prosperity on every side, for the blessings in all of the nations, just a fire. Mikaiky mafy an'Andriamanitra.
tiafatana na mafy an'Andriamanitra. Get seated. Tazavady amazao toerana eo fanatrehana. Shiloh 2021. Shilo 2024 I'm more than a conqueror. manoatra no mpandresy aho. In this encounter night, Amty alina feonanty tia fotoana fanatitra ny silo a tiafatana na mafy an Jesosy a. if you have not done so, quickly begin to pack Raha mbola tsy fofoninao fanatitranao a dia fonoso aingana be a atolotra anaty an'Andriamanitra. engage various giving channels, Tatoa fa afaka the electronic channels, the mamay tsika amin'ny alalan'ny mobile money a, engage the use of checks. avy mampiasa chèque koa tsika. Are to be made payable to Faith Tabernacle Canaan land. Ho antsika eto Antananarivo zany a dia Winner Chapel International zany a Checks are made payable in the no name anaovana an'izany. of the local assembly. Ho antsika eto Antananarivo zany Winner Chapel International no anaovana an'izany a. Totsika jerentsika ny tenin'Andriamanitra 1 Korinthiana 9:10. He said, he that ministers seed to the sower ministers bread for your food and Noho izany a multiplies your mihitsy a nanaovanao izany a nizany izy mamahazo fo dia mitombo a bibe kokoa. God of abundant Ny Andriamanitra fahabetsahana will multiply it, ampitombo a ny firenena, multiply it in your direction. ampitombo firenena ary ampitombo fifanananao. Raha mino an'izany ianao manova mainina mafy. Will you rise on your feet with me? Tsangana ary amin'ny tongotra ao a Up that seed before dia sandrato ny voanao eny atrehan'Andriamanitra present it unto the God of Shiloh. dia meo any Andriamanitra Silo zany a Appreciation. miaraka amin'ny fifankasitrahana Glory to him, meo azy ny voninahitra rehetra honor to him, atsao izy celebrating him dia mankalazay ianao anazy a of your heart. afa milalo ny fonao Thanks, isora izy praise, dia rao for izy the privilege ny amin'ny tombontsoa being in his presence tonight tonga eto amin'ny fanatrehana androany alina in your hand. manana voenao eny tananao raha misaotra anao zay a Bless your holy name. isorany ny naranao masina Of all the praise, mendrika ho fiderana rehetra ianao a you mighty God. misaotra ray mahery a Jesus' precious name. amin'ny anaran'ny sarobedin'i Jesosy a ny fahafahantsika. Keep your seal lifted. Atsangano ny tananao Father, in the name of raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a we have come before you tonight. manantona anao zay androany alina That we have ny zavatra ananay rehetra dia avy any aminao out of that which you have given. ary avy amin'izay anananay nitondranay makany aminao Your word. araka ny teninao Each one oka ny tsirairay avy abundant atsapa multiplication. fahabetsahana sy fitombona. Turn each one Atsimbadio more than a conqueror. ho lasa manoatra no mpandresy ara-bolana izahay. Thank you, Father, for it. Misaotra ray hafa nataonao zany Precious name. amin'ny anaran'ny sarobedin'i Jesosy ny vavantsika. Somebody believe, say loud. Raha minao zany ianao manova mainina mafy Please be seated. mahao zao toerana tsara Proceed with joy. dia arotsy ny fanatitranao miaraka amin'ny fifaliana Leads us dia to raisitsika ny koral. We are saying thank you.
Hallelujah. Please be seated Mazoto toerana zafady and give God another big hand. Tia fatanana mafy an'Andriamanitra. Tonight has been tagged your own celebration night. Tia altia dia alla fankalazana manokana ho You anao. confirm that with a very loud amen. Manava mainana mafy afa namarinana an'izany. You will leave here tonight Iala eto androany alina celebration. feno fankalazana. Let's look at a psalm. Andao jerentsika Psalm 126. Salamo 126 1-2. The remaining at your own time. When Dia mangala fotoana makina an'izany. found again the captivity of Zion. Rehefa nampitsimbatika Andriamanitra fapapony Siona Were like them that dream. dia tahaka an'izay nanofy isika. Morning of captivity is Fitsimbatian'ny fapapony beginning of celebration. iny fanomboan'ny fankalazana. Then was our mouth filled with laughter. Feno fimezana ny vavatsika. It cannot be celebration if it is void of laughter. Raha ohatra ka tsy fankalazana nanana zany raha tsisy Laughter has commenced already. fimezana. Efa nanomboka sady mivanompoana fimezana ao. And our tongue was singing. Ary ny lelantsika feno afiobiny. Tsisy tomany intsiny, tsisy alahelo intsony, tsisy atomany intsony, tsisy fanantenana intsony. Will be demarcated, Ho avahany ianao, separated from those who are suffering, ho sarana amin'ireo izay mijaly ianao. to the point that they shall say among the heathen, the Tonga Lord ambina teboka has done great things for hoe them. nanao zava-dehibe ho antsika Andriamanitra. When you are blessed with a small blessing, Rehefa nitahina tamina fitahina kely you ianao want to announce it. dia enao ny anambaran'izany. It's beyond you. Fa rehefa mihoatra anao ianao, It is beyond you. rehefa manoatra anao ianao le fitahina, Heathen will begin to say, dia ny jentilisa manomboka hiteny something has happened to him. misy zavatra niseho tamin'ity olo ity, Something has happened to her. misy zavatra niseho taminazy. If that will be your portion tonight, Raha anjaranao zany manaova mainana mafy. there is no celebration, Tsy misy fankalazana laughter, raha tsisy fimezana, singing. raha tsisy hira. God is saying to you tonight, Dia Andriamanitra miteny anao androany alina, don't get into laughter and sing. imemenao a sy hira ianao. Your neighbors will know something good has happened to you. Dia ny olona manodidina anao alala fa misy zavatra tsara niseho taminao. But you have to put your expectation online. Fa mila intsinao no fiandrandranao. That night of celebration, Efa nambaly ty fa alina fankalazana, alina night of exemption, fisarana, in alina misongadina.
tany Egypta nisy alahelo sotomany smiling, fa nefa tao amin'ny tobin'ny zanak'Israely nisy afimezana sikitsikiana including all their livestock destroyed. potika ny fitoram-baran'ny Egyptianina rehetra fa tany Israely kosa The land that God separated for them, tany amin'ny tany navan'Andriamanitra amin'zareo dia nisy fahafana dia nisy fimezana nisy fandrosoana nisy fiakarana be your story from tonight. zay tokoa ny tantaranao manomboka androany alina If you truly believe that, raha mino an'izany ianao tsagana amin'ny tongotra ao tonight, dia mankalaza an'Andriamanitra ianao androany alina ohatranao ianao le mankalaza sady ianao le mankalaza sady thank you, Lord. misaotra tompo zao arany Amen. amen Praise God. dia rain'Andriamanitra Hold it. endraso aloha zao You will begin. anomboka ianao Thank you, Jesus. saotra Jesosy You will begin to hold God by His word. anomboka ho azomina amin'ny teniny Andriamanitra Send your servant to bring your word tonight. ray rehefa lefa anao mpanompo hoe tondra ny teninao Celebration time atao fotoana fankalazako toy zao alina zao of laughter, atao vanotona fimezako zao alina zao of singing, oka ho alina firako ty alina ty marcation, oka alina isongadana ty alina ty celebration. oka alina atongana isaraka ty alina ty Are going down. I will be oka going down. alina ny olona ho raraka za kosa isandratra The beginning of my atao vanim-potoana fankalazako manokany ty alina ty to do that for you. mino an'izany ve anao fa ataon'Andriamanitra aminao zany Sit in your prayer right now. ka ataovy ambavaka ary le zao ataovy mafy be ataovy mafy be zany vavaka zany tadio fa tamin'ny maraina Your mouth wide. mila atanatananao vavanao To you large. dia afaka omen'Andriamanitra maro be anao arakaraka ny amafy vavaka ataonao Blessing. dia arakarak'izay koa ny alehibean'ny fitahinao zay tonga eny an-dalanao androany alina asarato ny feonao dia mivavay ianao Night, my night. ataovy alinanao ty alina ty Comes up. rehefa miakatra amin'ny mpanomponao God in His mouth. ataovy eo ambavany le teny zay ilaiko Into le teny zay atsombatika anao lasa fankalazana demarcation. le teny zay hitondra fisongadianana ho That will separate me. le teny zay anavaka ana amin'ny fampahoriana Thank you, mighty Father. misaotra ray mahery In Jesus' wonderful name. amin'ny anara mahagaga an'i Jesosy any vavahantsika Everyone full of expectation. nizaniza feny fiandrandrany eto Big hand as we receive. asehoy zany tia tanana mafy ianao sady raisitsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra le apôstôly niteraky ty Release the blessing of andefa the ny Lord God fitahina in our ny lives. tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Hallelujah. Hallelujah. The Lord said to me, Niteny tamiko ny tompo saying, walk not in the ways of these people. aza mandeha araka ny fandehan'ireo olona ireo This is the thing that they call the Confederacy. aza miteny hoe fiodikoana zay lazan'ny fiokona Fear. aza matahotra za atahorana Sanctify the Lord in your heart. fa manamasina ny tompo ao am-ponao Let him be your day. aoka izy no atahoranao ary dia izy ho fitoeramasinao Night of demarcation. ty alina fanavahananao Why? nahoana Our redemptive right. hoe zoantsika ho fanavotana zany A peculiar people. hoy zay nareo dia taranaka voafidy Don't lose your identity to the environment. aza veriny mahenao anao araka ny toejava misy Peculiar people. olona navahany ianao A special species of human being. taranaka olona mahavaka mihitsiny ianao olombelona hafa ianao Your case is ordained to be different at all times. momba anao dia nitenena mba ho hafa mihitsy amin'ny fotoana rehetra In every place. ary amin'ny toerana rehetra And what has been written has been written. dia zay voasoratra dia voasoratra So whatever makes you look like them ka lina mety ahatonga anao mitovy amin'zareo tonight. mifarany zany androany alina Whatever makes you suffer what they suffer. lina mahatonga anao mijaly amin'izay ijaliany zareo any mifarany zany androany alina Whatever subjects you to the fear that they fear. lina mahatonga anao matahotra zay atahorany any Finally tonight. farana ihany zany androany alina The day of vengeance in my heart because the year efa tapoko ny andro fahamaliko efa tonga ny taona ny voavitra coming your way, rehefa tonga ny aminao ny teny your year has come. dia tonga ny taonanao zay Your year to be launched into that taona andefasananao any amin'ilay tontolo manoatra n'olo-mpandresy tonga ihany lizo ny farany in the name of Jesus. amin'ny anaran' Jesosy
So settle down because nothing ka dies in mipetratra your tsara hand satria again. tsisy zavatra ho faty eny ampelantananao zany tsony. Nothing goes down in your life again. Tsisy zavatra ho raraka tsony amin'ny fiainanao. Nothing dies in your hand from today. Tsisy zavatra ho faty tsony eny ampelantananao manomboka androany. Father, Raha eo in the name of Jesus, amin'ny anaran'i Jesosy a you have called and we have come. ny antso ianao dia tonga izay. Now, Zao a wipe away tears from all four faces. fafany ranomaso rehetra mitava rehetra eto a. Let the plague of struggling for survival Aoka le fampariana hoe mizara raha velona in life tonight. mifarana amin'ny fiainana rehetra eto androany. Swallow the fear of death in victory tonight. Atelo ny mitahotra amin'ny fahafatesana hivadika fandresena androany alina In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. For every fisherman, Ho an'ny mpanjony rehetra buy a bait. dia efa nametraka ianao izay fa fitana arato The fish will see. hitan'le trondro le izy ohatry ny hoe mahavelona le izy No, it is dead. tsy fantany nefa mahafaty nefa amin'iny lela-pitana eny ny Andriamanitra Supply. hoe famatsiana vaovao kanefa liza That's what fear does ohatr'izay ny ataon'ny tahotra zany in the hand of the devil. ohatry ny lela-pitana eny an-tanany devoly. All the powers to Jesus. Ny devoly efa very ny fahefana rehetra efa lasany amin'ny Jesosy. All powers in heaven and Ho izay ny hery any an-danitra sy ty an-tany. on more in his hand. Tsisy nino eny ampelantanany zany afa-tsy famitana fa mitapitana afetsifetsena He's developed capacity ny in fahaizana see the whole world at the same time. amahay mamitaka ny olombelona rehetra nefa izy The whole world at the same time. miray zao tontolo izay vao fitany aza misangisangy aminy. He's an ancient player. Izy mahay mamitaka tsara mihitsiny. He has capacity to deceive the whole world. The whole, Hainy mamitaka an'izao tontolo izao indray miaraka. Tsy hitanao zany eo amin'ny baiboly. and the devil that deceives Ary the ny whole world devoly izay namitaka an'izao tontolo izao developed capacity over the years. dia efa mitombo fahaizana izy hatr'izay taona rehetra izay. Then gathering a third of the angels with him. Hoe nahazo ny apahatelon'ny anjely ary izy lasany. My God, that man. Efa And when the power of God crushed him, ny herin'Andriamanitra nefa nanorotoro azy le natirany niala tamin'le he natirany lost all the power. efa very ny fahery rehetra tsy manam-pitaovana ntsony izy afa-tsy mifamitana ary ny lasivatrany a With spiritual ignorance. dia ireo olona tsy manana fahalalana ara-panahy I mean, fa tsy hoe tsy mahay ara-tsaina everybody fears. reny atahorana. The man who is doing research on it, if he hears bump, Ny olona manana fahaizana be dia nefa ny aveo vao fandrika le izy he goes into a hole. rehefa vao kely loatra le fandrika vao maindray vao me milatsaka. What you see and smile and go to bed? No. Nina mihitanao dia ianao nga meme dia mahita laila-pitana avy ianao dia mety tsia In the name of Jesus, amin'ny anaran'i Jesosy a he will not catch you again with his skills. tsy voasambotra nitsony anie ianao amin'ny fahafetsifetsena. Your future is sure. Azo antoka no avinao, Your eternity is certain. azo antoka no mandrakizay ianao. Give the Lord a big hand and get Ny saved. tavantanina mafy ny tompo dia mahazo toerana. Don't say I refuse to be deceived. Get Did- to know. Aza miteny hoe aza tsy anaiko fitana mahafantara fotsiny For those who do know shall be strong. fa zay mahalala dia izy no mahery. They shall be as immovable as Mount Zion. Tsy azo zongozona tahaka ny tenim-boatra ziona It's revelation knowledge. fahalalana ara-panambarana Supernatural faith. manetsika finoana mahagaga The circumstances. ary mahatonga anao ambony toe-java misy rehetra No games. fa tsy hoe milalao. My prayer tonight Mivavaka ataoko androany alina that the spirit of fear ny fanantahotra ny depart from your life forever. hiala amin'ny fiainanao mandrakizay Because the spirit of faith will satria ny come. fanahany finoana ho velona ao aminao The two can coexist in ary reo roa tsy afaka miara mipetraka amin'ny toerana ray. You are free. Afaka ianao, You are free. afaka ianao. Why
do we need the spirit of faith at work in us? Nahoana moa tsika mila ny fanahy finoana miasa amintsika? The end time Vanim-potoana farany a prophecy araky ny faminan'ny Baiboly decided dia misy lafiny anankiroa. it's going to be gloomy on one side, Misy mitomany amin'ny lafiny ray, certainty, feno tsy fahatomom-banana. and at the same time, Dia nefa amin'ny fotoana ihany koa it's ordained to be glorious dia niterera ho feno voninahitra for the people of God. ho an'ny olon'Andriamanitra. It's at the same time Amin'ny fotoana mitovy ihany, and that decides to which you belong. ary izay no misafidy anao hoe aiza nisanao. For behold, the day coming. Indro avy ny andro Like izay andoro tahaky ny laforo. chapter 4, verse 1 and 2. Malaky toko fahavalo andiny voalohany sy faharoa. Proud, forget Ary mpiavonavona rehetra ireo le miteniteny foana. grammar. The day that cometh shall burn them up, Ho zay ny andro zany andoro andro ratsy fanahy, neither root nor branch. ary dia tsy avelana izy fakana Unto you na sampana. that fear my name, Fa ho anao izay matahotra ny anarako kosa son of righteousness arise, no mpisahany masoandro fahamarinana. this is Jesus. Jesosy le masoandro fahamarinana miaraka amin'ny fanasitranana eny an-tanany, Burnt down, leaving Ah. neither root ary tsy avelan'ny izy izy na fakany na going up ravina. Ianareo kosa hitombo and going forth ary as andeha calves out of the stores. tahaka ny zanak'ondry. Same time. Amin'ny fotoana mitovy ihany a. That's why you and I Izay ny need antony hoe the tsika sy spirit ianao a of faith mila le fanahy finoana play at work in our life, mba hiasa tsara amin'ny fiainantsika cut up amin'izay tsika mba tsy ho voatapaka in the day of darkness. amin'le andro ny fahamazinana. Not that is coming, that has come down on the earth. Tsy hoe vao avy le izy efa nidiny etỳ an-tany le izy. You can't tell how many people died of fear. Tsy azo isaina hoe firy olona maty ny tahotra Coronavirus. noho ny tahotra ny coronavirus. Maybe I have coronavirus. Sao dia voan'ny coronavirus a. When that was announced, I heard of a story of someone. Rehefa lazaina le izy dia nisy tantaran'olona I hope it's not here already. tantara coronavirus. Mino fa mbola tsy satily izy fa za manko any an-tsena zao a. He died. Dia maty le olona avy eo. But Christ has delivered us. Kristy efa nanafaka atsika. Hebrews chapter 2. Hebreo toko faharoa a andiny faina ambin'ny folo. Is delivered us Izy nanafaka atsika from he that had the power of death. tamin'izay nanana ny fahefan'ny fahafatesana. Who through the fear of death Fa noho ny tahotra ny fahafatesana was subject to bondage nahatonga ny zareo all nandevozina the days of their life. tamin'ny androny rehetra. So what kills the spirit of fear? Ny manamono zany dia ny fanahy ny The tahotra. spirit of fear is the spirit of faith. Dia ny vahaolana amin'ny fanahy ny tahotra dia fanahy ny finoana. To be buffeted by the spirit of fear. Raha vao tsisy fanahy ny finoana dia ampahorian'ny fanahy ny tahotra. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy a. whatever will make you lose your place in God's glorious agenda for your life. Nina mahatonga anao hoe toveriny toerana ao voninahitra ao amin'ny finiazan-dan'Andriamanitra tsy maintsy miala zany androany alina. We had that testimony from Kenya. Ianao le efa mila avy any Kenya 40,000 business, 40,000 ny fandrarana isany. 1 point something million. And then 40,000 dia lasa nitombo amina million amina my God, dollara my God. ny The Andriamanitra. same word. Nefa tontolo mitovy ihany a. You know why it's going down coronavirus? Efa manina misy fitotongana coronavirus nge confinement nge zao hoe Everybody is a victim of his fear. l'olon rehetra manko dia lasibatry ny tahotrany ihany. No matter how righteous, Na ohatry ny hoe na ny fahamarinana na voavonjy ohatry ny ahoana. the things that Job greatly feared came upon him. Izay zavatra natahorany Job indrindra ny voamay niatra taminy. Said by God to be a perfect one. Nefa izy Andriamanitra dia Andriamanitra tanteraka. Hate evil. Izy hoe olona matahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy mpanompoko Yet kanefa he was buffeted with fear.
napahorin'ny tahotra izy and he suffered the worst calamity anybody can dia imagine. izy nijaly tamin'ny faratsiana izay tsy azo eritreretin'ny olombelona. Tonga ndray To deliver the bad news. nandeha vavy milaza vaovao ratsy, tonga ndray manaraka avy eo, tonga koa manaraka. And then he now came and said, all your children. Dia avy eo ndray le ray nyteny hoe zanakao rehetra. Fear opened the door. Ny tahotra dia manokatra varavarana ho an'ny fampahoriana. Ary izay ny tiany atao amin'izao tontolo izao amin'izao. To afflict mankind with fear. Ampahory ny olombelona amin'ny tahotra dia amin'izay afaka ampitohany amin'izay tiany anazy. Sekle rubikinia. Anga katapronine. God sent me as I saw him. Andriamanitra naniraka anahy nahita ny olombelona tao anatina fahampahoriana. Groaning. Ny taraina ny tomany. I said, Jesus, why? Hoe Jesosy fa nahoana? It's not so. Fa tamin'ny voalohany tsy mba toy izao. So the hour has come. Fa zao tonga ny ora The world. anafana zao tontolo izao. My God. From a village Afa olona avy any ambanivohitra andeha hanafaka zao tontolo izao. of the world. Tsy mbola nahita inona zao tontolo izao, hanafaka an'izao tontolo izao All oppressions of the devil, amin'ny fampahorian'ny devolo rehetra ao anatin'ny coronavirus, the preaching amin'ny fitoriana ny teny finoana. you. Ary maniraka anao anao an'izay azy zay. Me no devil can send me back. Andriamanitra naniraka ahy tompoko, tsisy devolo afaka androaka iverina zany. Fantatro ny naniraka ahy. We have our books online. Misy mibokintsika en ligne. It's all manner of sickness and disease. Mbola manasitrana karazana aretina rehetra Jesosy ao anatin'ny coronavirus. With life Te- testimonies. Dia miaraka amin'ny vavolombelona velona. Hoe vavolombelona no hoanina, ny fanafody no hoanina. So if the world gathers together and I bless the bottle of oil in their hand, Raha mivory zao tontolo izao, tsofoka rano olona ny dilo eny an-tanany dia zavatra tonga dia sitrana ka ry zavatra mampimerena hitsatra. that I Andraikotry ilay izy locate it. fa tsy hoe mianatra mba hitady an'ilay izy. Now, in the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy everyone connected with you ny izy mifandray aminao discovery today. tao ambanin'izay fandrakofana izay koa androany. We capture those testimonies from across the world. Ny vavolombelona maneran-tany nandraisana anazy amin'ny continent rehetra, Asia, hatrany Azia, America, South America, Amérique du Nord, du Sud, West Africa, Central. Afrique de l'Ouest, Centrale, Nigeria ray manontolo moa. Amen. Amen. That Jesus Fa has Jesosy the answer dia manana vahaolana to human distresses. amin'ireo fahorian'ny olombelona rehetra. Has the Jesosy manana nirakany maneran-tany weapon to stop the devil. miaraka amin'ny fitaovam-piadiana nakana ny devola tsy hampahory ny zanak'olombelona. The deed is done. Vitany amin'iny. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy this coronavirus io coronavirus io that has sent many into their shells izay nahatonga ny olona maro be omena. is cursed. Ny fakan'izany aho voaizina. You know, our job is to root out, Ny asanay dia manongotra pull down, ary manjera, to throw down. manjera ary manapotika. Amen. Amen. No, it's not that we gave that to ourselves. Hoe nazeran'izy. Amen. Amen. So as a prophet sent to the nations, Amin'ny mampaminanina ny rana ho an'ny firenena tonight, didiko androany alina. that this torment of fear Io fampitahoran'ny tahotra io potika izany. You know when it came, because he wanted to bring the world under a curse. Satria ity ny tonga ozina amin'izao tontolo izao. Dia io amin'izay makany amin'ny ray aman-dreny Come daholo. and shit to you. Dia lasa ohatrany toy tsinotsinona. Your old mother said, Sheko, see, Hoe mama no ray aman-dreny miteny dia izy indray miavonavina. when you are not a count Dia ianao nefa nitsany amin'ny nafana. to your mother, Amin'ny mamanao dia dona kely amin'ny kiho ohatr'izay fa fampiarabana zany nefa olona niteraka anao tsy mifandray tanana fa le amin'ny kiho fotsiny ny ampifandomina. there is an army Misy tafika, believers, tafika anapino ministers of truth, milaza ny fahamarinana izay efa afaka called since inception. amin'ity zavatra io hatrany ampandohany. And they are still free today. Ary mbola afaka ry zareo aka mandraka ankehitriny Devil. na dia eo aza ny devoly. This is the key. Izay ny fanalahidy. You need the endowment of the spirit of faith. Mila le fanafian'ny fanahiny finoana ianao. Bandage
mba ho afaka mifanany tahotra le mamatotra. Many kill their businesses. Be deaibe mamono mifandrarana. Their titles. Palme mpandoam-pafoloka reny manampy ny sahirana. Their system crashed. De nefa ry zareo menjera totongana noho ny amin'ny vavana, tsy mahay mampiasa ny vavana. How is everything? Where is coronavirus? Ahoana fandehan'ny coronavirus ao e? Somebody have bought a store. Nisy olona zao mividy tsena His car business flourished. de mandeha ny fandrarana Wonder where they nefa na de misy fiboana arany in the midst of shutdown. ao anatin'ny fiboana. We never planted. Tsy mbola There nahita was no shutdown when everything was tamin'ny tsy nisy fiboana, tsy nisy confinement, tsy nisy hoe fiangonana ray alina indray natao. They shut themselves down. Fa rehefa nidy amin'izay ry zareo, No one can shut you down except you. tsisy afaka ny anakatona anao, ianao ihany no manidy ny tenanao. If they don't let you in one nation, go to another. Rehefa tsy avelana ao amin'ny firenena anankiray makany amin'ny hafa e. I'm not going around the world till I come. Glory to God. Voninahitra n'Andriamanitra. Your life will not be shut down by the devil. Ny fiainanao tsy ho akaton'ny devoly zany. All your children have a future. Ny zanakao rehetra manana ho avy daholo. You have a future. Ianao koa manana ho avy ianao. Till Jesus comes, Manam-pahatonga an Jesosy, coach on the earth, tsisy izy ety ambony tany ka afaka hanavana foana ny taranakao. Satan has nothing left with him. Tsisy ninona tavelany amin'ny Satana Ancient schemings. afa-tsy le afetsifetseny efa hatr'izay. Lest he should take advantage of us because we are not ignorant. Fandao izy anara rehetra satria tsy miafina amintsika ny fitakany. Izay ny fitaovam-piadiana lehibe indrindra ny ampiasaina. James in bondage. Fatorany ireo olona ampahoriana, Throws them down in captivity. babony reny. The fear of a man brings him into a snare. Ny tahoatry ny olona ihany mahatonga anazy ho So voafandritra. the Lord shall be saved. Fa izay matoky an' Jehova dia voaro. You can't overcome what you fear. Ianao tsy afaka handresy zavatra atahoranao zany. You can't dominate what you don't despise. Tsy afaka ifehan'ny zavatra tsy ataonao tsinitsinina ianao. Wait a minute. Hoe andraso kely aloha. Stay down. Tsisy ninina ao amin'izareo. Foana fotsiny ry zareo. Be resaka fotsiny. Andao indray arakitsika. Naka vato. To stone them. Hitoraka any zareo. You know who moved them to throw stones? The devil. Aina natonga ry zareo nitora-bato. That's why my game. That's why my game. Tonga dia nitoraka. He didn't let the stone reach them. The glory of God covered them. Mbola tsy teo faran'le tantara. Rehefa miasa amin'ny finoana dia miseho voninahitra. Rehefa miasa amin'ny finoana dia manaro anao voninahitra. In the name of Jesus. Because Amin'ny anaran'i Jesosy a. and whom watchman be destroyed. Hoy izay hoe tsisy potika noho izany. Every destructive strategies of the devil Mipaikady ny devoly ana-potika rehetra ambara fa potika izany androany alina. But listen to me. Eno tsara. Faith will remain under attack. Ny finoana dia voatafika foanany. Manam-pahatonga an' What Jesus Jesosy. said when the Son of Man shall come. Hoy izay raha ho avy ny zanak'olona mo ahita finoana ety ambony tany va izy. Chapter 18 and verse Luka toko 7:9. I tell you. Lazaiko anao tsara. Oh, we are listen to me. Faith will remain under attack
till Jesus comes. In fact, Jesus said, when the Son of Man shall come, shall he find faith on the earth? Luke chapter 18 and verse 8. I tell you that God will delivered unto the saints. Faith carries same potence. Finoana dia mitondra hery mitovy ihany a na faiza na faiza. No generation can render God's word. Tsisy hoe taranaka hoe ny ten'Andriamanitra dia tsanakery amin'ity taranaka ity. Afaka sakananao ny masoandro sy ny volana dia tsy voasakanao koa ny ten'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Izay ny reko. Dia tena ohatry ny varatra taty anatin'ny fanahiko. Isaky mahita masoandro ianao dia tadiofa mitoetra ny fanekeko. Rehefa mahita ny volana ianao dia tadiofa mbola eo foana ny fanekeko. Jeremia 3:20 sy 2:20. Andriamanitra mahagaga. Raha afaka manafoana ny fanekeko amin'ny andro sy ny alina ianao izy ka tsisy andro dia tsisy alina dia afaka hofoananao koa zany ny teniko. Dia afaka foanana ny teniko. Ny fanekeko izy dia mandrakizay. Dia mandrakizay. Araka ny nanendreko ny andro sy ny alina. Zay re tsisy hoe amin'ny olona ratsy fana tsisy ninina. Aoka aloha izy anova ny andro sy ny alina. Zay izy afaka manakaikikaiky anao. Teneny le mpamosavy iny ndana aloha vai ny andro sy ny alina dia miverena rehefa vitanao manova azy. Teneny le olona mpanao ody ratsy mitady ampahoreny ndana aloha vai ny andro sy ny alina. Asehokanao ny lalana ivoahana. Aza maniry fotsiny atsangano le izy. Atsangano finoanao. Akoatra ny zavatra rehetra. Vavahany fanahy amin'ny tonga ny fanamasina indray an-tanana n'izy. Anampy anao ahita zavatalin'Andriamanitra. Izao a ny taranaka hitondra fahafantarana vaovao hoe fianakaviana tratra antitra. Miraky ny devoly rehetra zay manohatra an'izay didy ara-paminana izay izy ray no fatonony aminao. Miraky ny devoly zay tady anandrana anohatra an'io didy ara-paminana iny io dia izy ray no lavinony aminao. Luka 2:20. Jesosy miteny, Simona, Simona, efa naniry ahaka anao ny devoly mba ho kororohany fa nivavaka ho anao aho mba tsy raraka ny finoanao. Ny zavatra kendren'ny devoly voalohany amin'ny ady rehetra. Raha voararaka manko ny finoanao dia fa lasibatra ianao ao anatin'ilay ady resy. Tsy afaka handresy ianao raha tsisy finoana. Tsy mbola nisy nandresy sakana tamin'ny fiainana ka hoe niaraka amin'ny tahotra. Ny tahotra dia manapotika. Noho izany a ndre mandeha aoka ianao mafana androany alina. Mila malina nao izy hoe ny fahavalonao izy ray ihany ny fahavalonao. Ny anankiray manana herika be dehibe izy hoe ny fahavalonareo anankiray ny devoly. Izy hoe ny fahavalo izy izy tsy hoe reo fahavaloko mitondry le mandeha fotsiny devoly dia miparitaka ny zavatra rehetra nirakany.
rehefa nendrery Goliath Soldiers stood to their heels. reo le miaramila raraka reo tonga de niafina tsisy nahandro koa reo ndao bataina nandositra Go after the aza mandeha manenjika an'le olona tya le aty ambany fa le lehibe any andehanana enjehana. fear is a molester. Mampahory mitahotra. Fear defies man's dignity. Manala ny famendrian'ny olombelona ny tahotra. Whatever fear Ninona has stolen from your life. nangalary ny tahotra tamin'ny fiainanao miverina any aminao zany zao. They told the lady here many years Ny vehivavy nitenenina firy taona laza zay. Spesialista mihitsy niteny. of pregnancy. Ianao tsy be voka fa fibrome io a. What I have. Hoy zay ny atao amiko a de voky ty. Misaotra. He started anointing the tummy. Nosorany amin'izay ny kibony. Fibroid Ny came fibrome. down as fine boy. Mivoaka vany nefa bandy kely le izy fa tsy fibrome. Amen. We saw a mystery there. Misy zava-miafina hitantsika eo. Oil on the forehead of Nisy dilolo teo amin'ny lohan'le zaza. by myself. Hoy zay za mihitsy nanao an'io Andriamanitra tenako. Fear is of the devil. Avy amin'ny devolony tahotra. Met me in Kaduna and said, Nisy olona tamiko tany Kaduna. he asked me, I said, what happened? He Eo said, misy "I got blood." afa-jaza dia nisy rano I andeha. said, so when you have blood, Hoy zay hoe nose bleeding, rehefa mandeha zany ny orinao dia afa-jaza koa zany ianao ny dikany. got my body now. Raha misy maratra kely ny tanako dia misy raha zany dia hoe afa-jaza ve. You are not pregnant with blood. Ianao nge tsy be voka raha e. Zaza mahabe vokanao ao. Sir, heavens came. Nidina ny lanitra When her tompoko. fear was destroyed, Rehefa potika ny tahotra ny a victory was restored. miverina amin'loha ny fandreseny. Blood, what is baby? They are not the same. They don't even Inona ny raha hafa dia hafa ny zaza tsy mitovy zany. They the same swelling. Mitovy ve ny raha sy ny zaza. Baby, that's Nday hoe zaza blood. ndray ra BLO. My God. They are not the same. tsy mitovy zany. Hallelujah. Alleluia. Your case is different. Hafa mihitsy ny momba anao. Again, Ndre mandeha spirit of fear is cast out of your life. ny fanahy ny tahotra miala amin'ny fiainanao zany. Jesus was casting out evil Jesosy a spirits with nandroaka fanahy ratsy tamin'ny alalan'ny teniny. Matthew 8:16. Mateo 8:24. Nandroaka ny fanahy ratsy izy tamin'ny alalan'ny teniny. Nothing disperses darkness like light. Tsisy manao tsinontsinona ny aizina tahaky ny fahazavana. Disperse darkness like light. Tsisy manao tsinontsinona ny aizina tahaky ny fahazavana. We were going to a village on a crusade. Nandeha tany ambanivohitra no croisade. Dia nisy fanafodina fatotra teny amin'ny azy teny. Hitako lera lahy nandeha teo dia nijery. Maninona ianao dia jerevy ngery fa inona io? I use my left hand. Nampiasaiko ny tanako ankavia. Ndao nareo mandeha, ndao nareo mandeha. There is nothing in it. Tsisy ninona eo. Still fear in you. Nefa mbola misy tahotra ianao. I didn't pray after. Za tsy nivavaka milo an'izay tsy nivavaka tao aorinana. Hoe nisy skidy teo hoe God said, what are you mivavaka. doing? I'm praying against charm. Hoe mivavaka manohatra ny skidy io ve? Amen. Amen. Some people will see Lisa, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Rahan'i Jesosy, rahan'i Jesosy. He said they have said it to him from his village. Ia avy any ambanivohitra Here. satria tsy nahita katsatsaka. What are you praying? What are you praying? I said, I'm praying against charm. He said, you. Amen. Amen. Some people will see Lisa, the blood of Jesus. The Sasa vao mahita katsatsaka dia hoe rahan'i Jesosy nefa katsatsaka ny hitany. He said they have said it to him from his village. Hoe olona avy any ambanivohitra no nandeha faniny satria tsy mahita katsatsaka izy aty.
Jesus, the blood of Jesus. He said they have sent it to him from his village. Because we don't see lizards. The blood of Jesus, the blood of Jesus. He said they have sent it to him from his village. Because we don't see lizards here. Go and announce. All this exaggeration of your situation is Really fun. Le olona le manitatra zavatra reny reny manapotika ny finoana. Nobody, there's nobody there that is not affected. Tam'izao tsisy olona izay tsy tratran'izany. Tsisy na dia ray aza. Fantatro izy ny manodidina anahy. Ny olona rehetra voa daholo. They are making more investments. Vao mahary izy mampiasa vola betsaka dia tratra daholo. You would never know a Tsy fantatrao mihitsiny. Tratra tsy atsapa fiamorana intsony ianao. Thank you, Father. Sotra ray a. Thank you, Father. Sotra ray. Thank you, Father. Sotra ray. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. Nevertheless, Na izany aza the people be strong that dwell in the land. mahery izy ny olona eo amin'ny tany ary lehibe daholo ny mponinao. Dia isika ozy izy izay hitanao eo dia izay no hitanao. Ny malekitany eo amin'ny tany eo any atsimo dia ny Tita sy ny Jebosita be dia be ry zareo. They dwell by the sea and the coast of Jordan. Ozy hatrany amin'ny sisin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny Jordana. That description is too much for a land that eats all people. How did you Is see it? to get all these adjectives? Ahoana nahitanareo an'ireny re fomba filazany reny? Kaleba nahitan'ilay olona nefa. Say, let us go upon. Ozy ndao antsika hiaraka haka ny tany fa afaka mandresitsika. We be not able. And then others say we are well able. Ozy antsika afaka mahavita an'io na dia teo ary le toe-javatra nolazain'ilay hafa. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy a, fear is destroyed tonight. potika ny tahotra ao androany alina. Shall I find faith on the earth? What kind of Ahita finoana ety an-tany ve a? Karazana finoana. Le finoana tsy mety kivy. now the just shall live by faith. Any man draws Le olona marina dia velon'ny finoana. Fa raha mihemitra izy a dia tsy sitraky ny fanago. Hébreu 10:38. waxes valiant in battle. Zay mandresy amin'ny ady Just flows in unusual strength and vigor manovy tanjaka tsy mahazatra against the enemy. mandresy ny fahavalo. The Abrahamic kind of faith. Le karazana finoana tamin'ny Abrahama izay tsy mba miananany amin'ny teny. The Daniel order of faith. Le karazam-pinoana ny Daniel. The Shadrach, Meshach, and Abednego order of faith. Le finoana nanana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Religious faith when you still in church. Mahita an'izay finoana izay ve tsy hoe finoana fombafomba-pivavana izy izay mitranga dia mitranga rangaha. What I commend myself. Nobody can do anything. Whatever will happen, will happen. Not that kind of faith. Evil Tsy le karazana finoana izay mitranga ery rangaha dia mitranga fa tsy mbola hita izy tia. start happening one after the other. Dia hitanao fa ny ratsany mokay tranga tsikelikely. Evil you saw. Fa ny faratsiana hitanao farany tamin'ny fiainanao sy tamin'ny fianakavianao, ino ny farany? Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. The I can do all things kind of faith. Le karazana finoana hoe mahay zavatra rehetra. Did you see how Paul was toying with them? Fa tsy hoe afa tsangisangy tamin'ireny. Whether Za io anelanelana izy Paul hijanona ve sambe. Philippians 1. Filipiana toko voalohany ny fahatelo amby roapolo. Between two, Fa zaho izay ho atenatenany having a desire to differ. maniry te hiala hiaraka amin'ny Kristy izay tsara lavitra ho ahy. Nevertheless, to abide Kanefa in izy the flesh, ny toetra ao amin'ny nofo needful for you. mahasoa anareo kokoa. And having this confidence, Fa manana izao fahatokiny izao a fa rehefa afaka amin'ny safidy a fantatro fa hitoetra ary mbola hitoetra hiaraka aminareo a and joy of faith. mba hitombon'ny finoanareo sy ny fifalianareo. We have entered the era Miditra isika anaty le vanim-potoana hoe ny fahafatesana shall come to be openly humiliated in the body of Christ. dia tena ho afa-baraka miariary eo amin'ny tenan'i Kristy ny fahafatesana. Hallelujah. Halleluja. If you can't put that clip on of the young man that was 4 days Le tovolahy efatrandro
He said, I mean, Jesus Christ, that Bishop David io le tovolahy le hoe Jesosy Kristy zay tompony bishop depoy a eto mifoazy ianao de velona le lehilahy iny efa maty efatrandro. We suffer the worst humiliation in this generation. Fahafatesana tena ho afa baraka mihitsy amin'izao taranako izao. All this fear that has afflicted the world Le today. tahotra zay mampahory an'izao tontolo izao reo. Death. I don't want to God forbid. Ah, tsy te ho faty a, sanatria amin'Andriamanitra za tsy ho faty. There is nothing in death Tsisy n'inona ao anatin'ny fahafatesana. that raised Christ from the dead Raha fanazy nangana an'i Kristy tamin'ny maty dwells in you. no mitoetra anatinareo, Christ from the dead. dia izay nangana an'i Kristy tamin'ny maty a no amelombelona ny vatanareo mety maty amin'ny alalan'ny fanany. Hafa mihitsy ny momba anao. What kills others can kill you. Mamono ny hafa ny tsy afaka hamono anao. Somebody lost or was attacked by his four major organs were attacked. Nisy olona zay nisy finanafy ny tovana anankiefatra tao anatiny misy vo daholo. Lungs. Ny fo ny avoka ny atiny rein. Inona zany sisany? That's shut down. Satan came to say, I shut you down. Efa tonga Satana hoe vitany aminao. And he stood on it last Sunday. Dia tamin'ny lahady izy nijoro teo velona. Whatever the enemy has shut down in your life, Nina nakatony favaly tamin'ny fiainanao a, didiko verina velona indray zany. I decree release Didiko a kidneys, fandefasana rein vaovao, release of new wombs, fandefasana tranonjaza vaovao, release of new fallopian tubes, fandefasana tobo vaovao a, release of new livers, fandefasana aty vaovao, release of new hearts. fandefasana fo vaovao. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy. give the Lord a big hand of praise. Mitavatana mafy fiderana ny tompo a. We had the prophetic instruction Misy toromarika ara-paminaniana azontsika tamin'ny Malialina along with our points of contact hoe of mitondra our teboka kasika various business and careers and amin'ny asa sy ny fandrarantsika izay niantsonantsika mba ho tsofina rano. carry the mark of demarcation. Dia tondra mariky ny fanavahana iny. Let's run through Ndao tsika andehary a amin'ilay fanavahana hoe fahavolombelona navahana ao amin'ny soratra masina. there are 5 distinctive Misy anankidimy a, fihavahana anankidimy a mazava tsara ilay fahavolombelona, ilay fahavolombelon'olon'Andriamanitra tany Egypta. First we have Voalohany a, the plague of swarm of flies, le tam'le nisy alalitra be dehibe, stench, zany hoe misy fofona maimbo zany tao. connotes decadence, Misy fahalovana tao. I will severe in that day the land of Goshen. Izy amin'izany andro zany izy dia ho ny tany Gosena izay toeran'ny oloko a, Flies shall be there. ka tsy hisy alalitra andeha ao. Oh, that I'm the Mba ho Lord fantatrao a here. fa izao ny Jehova anivon'ny tany a, And I will put a division between my people and ary avako ny oloko sy ny olonao rapitso. shall this sign be. From tonight, Manomboka androany alina a division between you. asiana Andriamanitra fihavahana aminao sy nyzao tontolo izao. It may not look so now, but Mety mbola tsy ohatr'izay ilay izy amin'izao fa efa izay ilay izy nefa. tomorrow Rapitso no hitanao izany. swarm of flies? No. It was Oui. in the house of Pharaoh, Tany an-tranon'ny Farao, of his princes. In the fa house of tany amin'ny andrina, body. tany amin'ny olon-drehetra. Jew did Fa na dia ilay Jiosy farany kely indrindra arany tsy nisy fofony, swarm of flies. tsy hisy resaka lalitra tamin'ny toerany nisy anazy. In the same vein, Dia mitovy amin'izay koa, nothing decays in your hand. tsy zavatra lo izany eny ampelantananao. Your head shall not rot. Ny fahasalamanao tsy ho lo. Nothing rots around your life. Tsy zavatra lo manodidina amin'ny fiainanao. Your children shall not rot.
ary ny zanako akoho tsy olo. No seed of yours shall be mistaken for a vagabond. Tsisy hoe taranako aka dia ho lasa prereny sanatriny zany. Your children will be more on fire than you. Fa ny zanako ary vao mai mbola hirehatra mihoatra lavitra noho ianao. You will be grateful to God forever that He sent those children. Akasitraka an'Andriamanitra ianao hoe naniraka an'ireny zaza ireny tany aminao izy. They will do you honor. Amihaja anao reny zanako reny. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. The next Manaraka attack they had, ny fanafiana plague they had nampahoran'izao tontolo izao in their time tamin'izany was fotoana the izany death of cattle. dia fahafatesan'ny omby aman'ondry izay midika hoe Business and careers. mitotongana ny fandrarana sy ny asa. Behold the hand of the Lord Indro ny tanan'i Jehova eo amin'ny omby aman'ondrinao, horses, upon the eo amin'ny borikinao ny ramevanao, camels, upon the oxen, ny and omby upon a the sheep. ny ondry There shall be very ka isy a arety mandringana mafy indrindra. a plague will descend on them. Isy arety mandringana ho avy aminy. And the Lord shall severe Ary Jehova dia hanavaka ny bibin'ny Israely sy ny bibin'ny Eziptianina, nothing die of ka tsy hisy ho faty the children of Israel. izay rehetra ny zanak'Israely, Nothing, tsy hisy ho faty, nothing. The Lord Tis- will demarcate. Andriamanitra zany hanavaka an'izy roa ireo. Did that on the morrow. Dia nataon'Andriamanitra All ilay izy. the cattle of Egypt died. Dia ny omby aman'ondry ny Egiptianina maty, Children of Israel, fa ny zanak'Israely a not one. tsisy maty na dia iray aza. Hear the good news. Eny ho vaovao tsara. That career may seem to have lost a place in their Le asa fandraranao io mety efa diso toerana eo amin'ny toe-karena, you. fa noho ny aminao Place shall be created for you. azo toerana vaovao io. From this mountain of Shiloh, Manomboka eto amin'ity tendrombohitry Silo ity, miala eto ianao, than conqueror in your endeavors. manoatra noho ny mpandresanao amin'ny asa iandreketanao. Number of business have died Be dia be ny fandrarana efa maty since this 2019 hatramin'ny 2019 19 or 20 drama began. le nanomboka an'le 2020 iny. Many businesses have collapsed. Be dia be ny fandrarana efa nenjera, Many lives have given up be dia be ny fiainana efa kivy, out of the world. be dia be ny ala teto amin'ny tany mihitsy, ny ala mihitsiny. But 1,000 shall fall, Isy arivo lavo eo anilanao, and 10,000 at thy right hand ray alina eo ankavananao, come near you. fa tsy hanakaiky anao zany. Your businesses, your Ny vocation, fandraranao, ny etsonanao, not just survive, tsy hoe zarara velona fotsiny, fa andresy hamiratra, but triumph, fa hamiratra, but triumph. fa hamiratra. You see that my very tall daughter who gave it Hitanao le zanako lava be teo nanome vovolombelo 7 digits. hoe ny ampahafolo-karena ny 7 chiffre amina million zany, tsy hoe sarisary fanitsina ny toerana na vahana izy zoany eo amin'ny Kristy. Some people here don't know, we don't know anything about COVID setback. Misy olona be dia be nge tsy mahalala zay hoe fiamorana vokatry ny Covid zany fa mandroso foana, tsy voasakana vao mahay mandroso, tsy voasakanao amin'ny masoandro, tsy voasakanao amin'ny volana, za koa tsy azony sakanana. Lema le matahotra hoe tsisy mandeha amin'ny zelony, ho zoniko miala amin'ny fiainanao zany. God will make a difference with you. Andriamanitra nisy fihafanavana amin'ny fandraranao. You never have to cry behind Tsy mila mitomany tsony ianao ambadiky ny varavarana amin'ny katona, You shall not need to beg any. tsy mila miangavy ny tevolon'izan'izy ianao mba ahafahanao mamiratra amin'izao andro farany izao. Now wait a minute. No matter what the devil does, Nigeria. Ny nataon'ny devoly a Nigeria ozy tsy ho raraka zany. Why? Too many Nahoana? children of God. Be dia be loatra ny zanak'Andriamanitra eto, Lights all over the place. fahazavana amin'ny toerana rehetra, tsy afaka andreseo ny aiziny. If you know the army of the redeemed of the Lord in this country today, Raha fantatrao ny tafiky ny navotan'i Jehova eto amin'ity tany ity, na ny devoly aza matahotra anontany io izy. Raha miona aminy ianao anohany dia anontany io izy. even the devil is
na ny devoly aza matahotra. Nothing threatens the devil like number. Tsisy mampatahotra ny devoly ohatriny. When Israel Will- multiply, he got Rehefa ame mitombo vao mahay tezitra izy. but he collapses it. Vao mianjery izy. Satan shall not prevail in Nigeria. Satana tsy handresy zany eto Nigeria izy. In any nation where they're going through any particular kind of stress or strain, the Tamin'ny firenena rehetra zay nandehanako, ny ao ambadiky reny ratsy reny dia Satana. and no people have authority over the devil but the church. Tsisy olona manana fahefana amin'ny devoly ohatry ny fiangonana. Ny fiangonana. Therefore, in the name of Noho Jesus, izany amin'ny anaran'i Jesosy, I cast out the spirit Roa of azoko. torment from every nation. miala ny fanahy famparino amin'ny firenena rehetra. And then we have this plague of tribulations, Hitantsika koa le fampahoriana, devastation, fandringanana, distress. And fahaverezan-kevitra. the Lord said unto Moses, Hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, stretch forth thy hand anjiro ny tananao towards heaven. makany amin'ny There shall lanitra, be hail in all the land of Egypt, dia hisy avandro izy amin'ny tany upon Egipta man rehetra, and upon beast, and upon na amin'ny olombelona na amin'ny biby, of the field throughout all the land of Egypt. na amin'ny anana rehetra eny an-tsaha amin'ny diran'ny tany Egipta. And he went on and said, Dia nandeha izy. so there was hail, Koa dia nisy avandro sy afo full with hail, ny fandramondramo, very grievous, tena as was tena ny avandro. none like it Dia in mafy all indrindra the land izany, of Egypt. mbola tsy nisy toy izany tany amin'ny tany Egipta, hatry na firenena azy. And the hail smote throughout all the land of Egypt, all the Ary ny avandro namelo ny tany Egipta rehetra, both man and beast. na ny olombelona na ny biby fiompy, Smote every herb of the field. ary nanisy ny anana teny an-tsaha rehetra, ary nanapotika ny azo rehetra, Only, my God, ny olon-drehetra. in the land of Goshen, Fa tao amin'ny tany Gosena, children of Israel were, izay nitoeran'ny zanak'Israely a, was there no hail. no tsy mba nisy avandro. The earth may be burning like an oven. Mety mirehatra ohatry ny lafaoro zao tontolo izao, Proud, who are busy ny priare rehetra, with the move of the Spirit. izay variana maneso ny asan'ny fanamasina, ireny ozy dia ho tafotohana. Nonsense, don't mind those guys. Don't mind. Aza mirarahany olona miteniteny foana io. You're doing what you are doing, nothing can stop. Ny ataonay fa sy tsisy masakana. Very close. Ny anakana anazy nefa efa akaiky kely ao. Closer. Efa akaiky kely le manakana anazy. Very near. Efa akaiky nge ny andron'ny tompo e. It's neither be ye mockers. Aoka nareo tsy haneso, Song, fa andreo voamainareo izy. my friend. Aza esoina Andriamanitra. Fa ianao no ahetro ny lasa voesoin'olona. There are things you don't think. Talk Misy about. zavatra tsy eritreretinao. Not when we're talking about God. Tsy hoe resana momba an'Andriamanitra. Because he comes against you. Tonga valy ianao manohatra ny fanamasina, izy manohatra anao. Nothing remains. Tsisy revo Andriamanitra ianao tsisy tavela The ntsony. heavy devastation. The kind Fandringanana goavambe, mbola tsy hitan'ny olona hatrizay. will be gloriously exempted. Fa ny fiangona kosa ho avahana amin'ny fomba feno voninahitra. They be selling, you be buying. Ny olona mivarotra, ianao mividy an'le izy. That's good news. Vaovao tsara izany. Man shall say there's a casting down. Ny olona miteny hoe misy fitotonganana, ianao hiteny hoe misy inona? Misy fisandratana. Your side. Izay ny lafiny misy anao. Side of the coin. Izay ny lafiny misy anao. The coin. Izay ny lafiny misy anao. Of the coin. Izay ny lafiny misy anao. Your side of the coin. Izay ny lafiny misy anao. And without belaboring ourselves, the last plague was the plague Ny fampahariana farany a, death dia ny fahafatesana that visited Egypt. izay namangy any Egipta. Every male first born of every Lamatoa rehetra tao amin'ny fianakaviana rehetra, family of Pharaoh, nanomboka tao amin'ny fianakavian'ny Farao. who was then the principal agent of the devil. Io nefa ny iraka lehibe indrindra ny devoly To the tamin'izay, least person, ka hatrany amin'ny olona kely indrindra tao Egipta. everyone buried the firstborn. Nandevona lamatoa daholo, sy ny lamatoa ny omby manondrana. Them wherever they were. Nandeha nitadiavina tany mitoerana isana azy tany, dia nyvonoiny tamin'iny alina iny. But the dog did not lift his tongue against any child of Nefa ozy nanelika azy izy tsy mba nakitika na dia ny zanak'Andriamanitra na dia ray aza. no one. Tsy andevona lizan'izy ianao. The fear of death over your children is gone. Ny tahotra ny fahafatesana ny zanakao mialy izany. Over your spouse is gone. Ny amin'ny vadinao mialy izany. Over your grandchildren is gone. Ny amin'ny zavikelinao mialy izany. In the name of Jesus.
amin'ny anaran Jesosy. Give the Lord a big hand of praise. Mitavatana mafy fideranan'ny tompo a. Now, we Sao a conclude. amarantsika What guarantees this exemption? inona no miantoka ny fanavahana io? You experience Ahoana ny atsapanao rights in Christ. ny zoanao fanavahana io amin'ny Kristy teboka ray. Voabola toko faefatra Verse 22 and 23. ndiny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Sorry, Exodus 4. Exodosy toko faefatra azafady. Say unto Pharaoh, Lazao amin'ny Farao hoe thus said the Lord, sao lazain'i Jehovah, Israel is my son, lamatoako Israely, even my firstborn. ny zanako lamato. And let my son go that he may serve me. Alefaso ny zanako mba hanompo aho. If you won't let him go, Rehefa tsy avelana mandeha izy, because I must free my son indro zaho moa ny zanakao. to serve me. Ohatr'izay ny fomba fanompoana. Breaking Tanora. And I will spare them. Ozy hoe avahako The Lord izy spared his own son. tahaka ny lehilahy antra ny zanany izay manompo azy. I will spare them. Ho antra azy aho. Malachi chapter 3 verse. Malaky toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. And it shall be mine. Ary ho ahy ireny hoy Jehovah tompony maro Day amin'izany andro izany. I release my favor on the earth. Rehefa alevako izy ny fahitapity amin'ny tany. Ary ho avahako izy tahaka ny lehilahy izay manavaka ny zanany izay manompo azy. Dia very ianareo, hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloko dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. As members of the household of God. Efa fisoratra zoanao amin'ny mampikambana tokantranon'Andriamanitra. Preserve of those who are committed to serving this God. Fa natokana kosa ho an'ireo izay manompo an'io Andriamanitra io sy mahasoa ny fanjakany. Devastations. Ka ianao tsy andreny fofony izany fandringanana izany. For behold, the day cometh. Indro avy ny andro. Malachi 4. Ndiny manaraka eo. Sy andoro tahaka ny I lafaoro. will make a clear difference. Fa asiko fanavana mazava tsara ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. That's where the key is. Zay ny fanalahidy. You want marriage? Go and serve me first. Te hanambady ianao. Ianao le vavolombela te hazo vady ianao. Manompo aloha. Your rest. Anavananao, amonjenanao, manompo anahy. Manompo aloha anahy. Go and serve me first. Ndala aloha manompo ahy. Go and serve me first. Manompo aloha Go anahy. and serve me first. Manompo aloha Go and anahy. serve me first. Manompo aloha Go anahy. and serve me first. Manompo aloha anahy. God is deadly committed Andriamanitra manoka tena mihitsiny for the advancement of his kingdom. ho an'ireo izay mampandroso ny fanjakany. Deadly committed. Andriamanitra tena manoka tena matimatesany mihitsiny. No, you Ho tsy hoe vitsy ny mpiasa. would I be sleeping that time? Hoe natory ve tamin'izay fotoana izay? No. Aza mikitikitika an'ireny. Not I was serving him yesterday. Who was serving Fa tsy hoe nanompo anazy aho maly. Fa reo zay ampanompoana anazy mbola manao. Fa tsy hoe matimaty. They are stable. Maro toerana tsara amin'ny fanompoana mitohy. Mitohy hatrany. No devil can dare them. Ka tsisy dia vola afaka nikitikitika an'ireny. I see your exemption established. Hitako tafatoetra ny fanavahana anao. That's the key to it. Zay fanalahidin'ilay izy tompoko. When your exemption mentality is fear free, Rehefa eo le fitoetsainao tsisy tahotra hoe fa avahana ianao. Raha feno tahotra ilay izy dia iletika ianao ao anaty rano. he will be you, let me come. Then it's Raha ianao ary dia atsoy aho dia nandeha teny ambony ranomasina izy tsy aveo na tahotra. Lord save me. Tompo avonjeo aho. All these years. You can't handle ordinary storm. Tsy hitanao nga le tafitra io. His faith had not been fired. But when Mbola tsy nirehatra ny finoany. Fa rehefa mirehatra le finoany. At Pentecost, Nijoroso tamin'ny Pentekosta. the rock. Lasa Petera le vato lampy. Le vato The lampy. largest rock in Peter came alive. Le vato lampy tao anatin'ny Petera velona amin'izay le mahavato azy. Came alive. Velona amin'izay le vato tao anatiny. I therefore decree that by the Izany didiko aho of faith on this, amin'ny lalan'ny feonana amin'ny finoana eto amin'ity toerana ity. within that spirit, Dia ianao amana an'izy hatrany ho velona hatrany atanjaka. receive it right now. Ray izany izao. So it's not a right without responsibility. Ka tsy hoe zoanao dia tsy handray andraikitra ianao. It takes your commitment, your Mila manoka teny ianao, manolo teny. Mitohy manompo an'Andriamanitra being exempted. mba hitoetra ho avahana hatrany. Now let me say this. Aloha teny an'ity a.
There is no one in our tsisy na dia ray azy atao amin'ny fiangonantsika that can say forever since inception. ka afaka miteny hatramin'ny nanomboana hoe raha tsy teo ah There is no government in this country tsisy an'izany tsisy fitondram-panjakana that can say if we had not written ka afaka hiteny hoe raha tsy teo zay ah zay manohana anazy aiza ny fanohananao izany naka fanohanana tany aminao. This God is up to anything he says. Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra. God does not help you. Where will I help you from? You better serve your helper. Tsaratsara kokoa ianao manompo an'le mpanampy anao fa izy ny anampy anao raha tsy manampy anao Andriamanitra. Ny fankataovanao tsy manampy tombony an'Andriamanitra fa manome tombony anao. Tsy mila atsika sinao Andriamanitra ny amin'ny inona na inona fa atsika mila azy amin'ny zavatra rehetra. And then you live your life in prosperity. Fa rehefa manompo anao dia iana amin'ny fanambinana ny andronao ary nitaonao fahafinaretana. Now, the most difficult area to serve God is in finances. Ny fomba mahasarotra indrindra manompo an'Andriamanitra dia ny amin'ny ara-bola ny tena manahirana. This whole nation is cursed. Why? They Io don't misy have vidiny. God Satria tsy manana an'Andriamanitra. a factor in their heart. Hoe ao am-pondry zareo tsy ao am-pony ny So Andriamanitra. they lost out of the favor of God. Dia votsitra ny fahitapitiava amin'Andriamanitra. Lasibatry ny vitan-dratsy avy eo. But that day is coming. When Ho avy zany andro zany. Alefako izy ny arenako. display my heavenly economy on the earth. Aseho akety tany mihitsy ny toekaren'ny lanitra. Ireo manompo ana amin'ny fananan'ireo ho areo. And I will differentiate between them and others. Ho avako amin'ny hafa ry zareo. Tahaka ny anavahany olona ny zanany manompo azy, zay manompo azy, zay manompo azy. That's the seal of exemption right. Zay le tombo-kasihan'ny fanavahana. Tsy afaka manana an'io ianao raha tsy eo aloha. Jesus is Lord. Jesosy ny tompo a. It's when trouble strikes that we know what is in here, inside you. Rehefa mandeha amin'izay mikorotana zay vao hita hoe iza ny tena ao anatinao. Dia rehefa tsy mangovitra ianao dia tena misy zay ao anatinao. Misy zavatra zay ao anatinao. That thing is getting to you now. Tonga any aminao zany zavatra zany zao. Don't let any doctor's verdict shake you. Aza vela isy didin'ny dokotera ampivotrovotra anao. Your becoming a victim is that shaking. Nenao vao maila sivatriny manohana iny. Ka aza mivotrovotra zany aza matahatra. We get to other levels. Ho tonga amin'izany ambaratonga zany ianao. Tsangana amin'ny tongotra ao ary a. By yourself, rebuke the hold of the spirit of fear. Dia toero ny fanahan-tahatra zao. Rebuke the hold Toero of the spirit of fear. ny fihezoman'ny fanahan-tahatra aminao. Toero le fatoran'ny tahatra aminao. Of the spirit Toero le fihezonan'ny fanahan-tahatra anao. Toeroko zany zao. Ny fanahan-tahatra toeroko. Thank you, Jesus. Sora Jesosy. Toero le fatoran'ny fanahan-tahatra. Toero zany. In Jesus' precious name, Amin'ny anara tsara vidin'i Jesosy a we have prayed. mivavahantsika. It's gone out of your life tonight Miala amin'ny fiainanao zany amin'izao alina izao. and shall never return there. Ary tsy verina intsony. No word of the wicked against you shall stand. Tsisy teny ataon'ny favaly manohatra anao ka ambininy zany. Counsel of the wicked against your Ny destiny. tolotsain'ny ratsy fanahy manohatra ny anjara voatendrinao ho foany zany. No weapon formed against you shall ever prosper. Tsisy zana-tsipika zay amely anao ka ho ambinina. Every tongue that ever is against you in judgment, Lela zay miady anohatra anao a. Ianao indray ny anameloko an'ireny ho resenao. for this is the heritage of the sons of God. Fa zany ny lovan'ny zanak'Andriamanitra. Means, here God. Ary ny fahamarinany dia avy amiko Jehova. 14. Isa 54:14. Dida avy any an-danitra io. The sun and the moon
tsy afaka hovainao ny masoandro sy ny volana ny andro sy ny alina atiavelao ny amiko zany adinoy A trailer, it's still with that trailer. I said, aza mijoro alohan'ny camion be fa iza moa ianao nijoro eo de me for a trailer. tsy ianao saratria tsy hoe hijoro an'ny camion be de ianao de anohatra camion de izy le camion fotsiny hoe ay Then he put it on gear. vao mahary izy mampiditra vitesy mi-engagé And vitesy when the trailer crosses a man like that, he won't know it. de tsy hitanao akory le olona rehefa mandalo eo le camion de efa tsisy tsony nataola anazany eo vao totoiny olona iny raha va itsahany eo tonga de fisaka In eo the name of Jesus, amin'ny anaran Jesosy a anyone that dares you for evil, misy izy mitady hanohatra anao anisy ratsy anao manomboka androany alina lavonony aminao izy if you brought any point of contact, put raha nitondra teboka kasika ianao de apetrao amin'ny tany ianao a it on the floor underneath ataovy amin'ny tany le izy ambany sezanao that just fa hotsofina rano le izy a tsy hoe la mahazaho toerana azafady a everyone in church give the Lord a big hand of praise. tsika rehetra mitiava-tanina mafy fiderana ny tompo a Give him a more than conqueror's clap of praise. ataovy tia-tanana manoatra aloha ny mpandresy Give him a shout of victory. manaova orakora-pandresena Amen. amen Clap your hands, oh people, and shout mitiava-tanana ry firenena with the voice of triumph. Amen. amen Now, what we don't preach, God cannot confirm. zavatra tsy torina de tsy afaka ho amarin'Andriamanitra Confirm tonight. fa izy manamarina ny teniny androany alina Testimony of tsy natadian'le vavolombelona le testimony. za matadian'izay vavolombelona zay Who in the midst le of tomobile the fire. le hoe nisy nirehatra le tam'izay The filling station got burned. le station d'essence le nirehatra Of that filling station ny got trano teo alohany teo koa nirehatra cars got burned. efa teo amin'ny 9 ny fiara nirehatra Fire. nefa tamin'ny fiarany tsisy na de fofinafo azany teo anivon'le nirehatra be 8 policemen followed him to church. nisy polisy anankivaly niaraka taminy nakaty am-piangonana avy eo It is what we preach zay torino eto confirms. no amarin'Andriamanitra By this message tonight, amin'ny alan'ny toriteny androany ity eternally exempted from tiavana mandrakizay ianao amin'ireo fampahorian'ny fiainana we had someone's shop here nisy olona teto a somewhere on the road. ny tsenany de nienjeran'ny nisy camion enjera teo amin'ny tsenany taty amin'ny ilany de nitsambikina le camion enjera de teny amin'ny ilany koa potika fa ny anazy tsy vo fanavana Which are, fa inona ny ampiasainao inona ny fanafody ampiasainao inona za vo avany asily fotsiny a on the right, on the left. ny akavisy avana ny potika daholo The message you believe. fantatry le hafa inona ny toriteny ninonao I said, if amen I you,